Fanavoazana ny tetikasa lalambe migodana ny 10 Novambra 2024 lasa teo niona tamin'ny ireo tompon'andraikitra teknisianina rehetra misahana ity tetikasa ity tao amin'ny ministeran'ny asa vaventy ireo komite teknika mandinika ny fanatsarana ny fomba hanavoazana ny tetikasa lalambe migodana. Ity fionana ity moa dia fionana izay nitondrana ireo fanazavana samihafa momba ny tetikasa, fionana izay nitondrana ihany koa ireo sosikevitra fanavoazana maro izay mametraka laharam-pahamehana sy mamaly ny filany vahoaka. Hoentina eo anivon'ny filan-kevitra ny gouvernemanta ny fehin-kevitra izay novitra tao mandritra ny izany no hakana fanapahan-kevitra amin'ny fanavoazana izay ho atao. Betsaka moa ny vahoaka malagasy izay menimenina amin'izao fotoana izao ny amin'ny resaka tolotra internet. Maro moa ny milaza fa lafo loatra ary manararoatra ireo operatera. Efa antonany maro moa ny vahoaka malagasy ny tarehina ny lazany hoe tokony akana fanapahan-kevitra ity resaka tolotra internet ity fa tena manararoatra ary mafy aminay vahoaka izany. Manoloana ireo rehetra ireo raha ny vaovao moa dia efa andalam-pikarakarana ilay mampimenimenina ny maro mahakasika ny tolotra internet eto Madagasikara ny ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Nilaza ny mikasika anio moa ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina ny androany Andriamatoa Gasikara Fensoa. Maro ianareo no manontany ahy ary valiko eto izany hoe ity ministra Gasikara Fensoa ity mikasika ny tolotra internet eto amintsika hoe tokony mba jerena ilay mega sy ny tolotra fa tena lafo loatra. Valiny dia tsy ny ministeran'ny serasera no miandraikitra izany fa ny ministeran'ny télécommunication na izany aza dia efa niresaka iza sy Andriamatoa ministra ary efa nampitaiko azy izany. Ary no hamafisiny Andriamatoa Gasikara Fensoa ihany koa fa efa eo andalam-pikarakarana izany mihitsy ny ministry ny télécommunication sy ireo mpiara-miasa aminy. Fa ny amin'ny resaka Baba sy Clémence kosa dia fantatra fa hiakatra fitsarana anio izy roa ireto. Anio no hiakatra fitsarana i Alban Rakotoarisoa na Baba sy Clémence Raharnirina mikasika ny raha hetsika fanairana tamin'ny 12 Septambra lasa iny. Izy reo moa dia voalaza fa niditra ankeriny tao amin'ny Sena izy reo nametraka taratasy fiantsona any Lalatina Rakotondrazafy izay hoeny Ambojatovo noho ny olany jiro sy rano. Raha tsy ahivina moa ny zavatra izay nataony Baba tamin'iny fotoana iny dia tena tsy misy hevitra afaka amalian'ny Lalatina azy afa-tsy ny fitoriana sy ny fanagadrana. Satria ny fanehoan-kevitra izay nataony Lalatina Rakotondrazafy tamin'izany fotoana izany fony tamin'izy mbola mpanohitra moa dia nalefany Baba manakohako maneraky ny tanàna ary ny hevitra izay nivoizin'ny Lalatina tamin'izany fotoana izany moa dia mitovy ny olana izay misy ankehitriny fony Lalatina mbola teo amin'ny fahefana. Tsy misy azon'ny Lalatina natao tokoa raha tsy ny fanagadrana satria voakaikitra ny fanehoan-kevitra kely nataony izy, voakaikitra ny vavakely izay nidradradrainy tamin'izany fotoana izany. Taoriana voasambotra any Ramatoa Rina Rakotomanga sy ny vadiny ny Andro Omaly moa dia nilaza Ramatoa Fanirisoa Erinaivo hoe efa niteny aho izay hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo atako ahoana ny fijeriny loza izay manjo ny fireneko hoe izy taoriana voasambotra any Rina Rakotomanga sy ny vadiny. Ny fanamby izay napetraka ity ministry ny fitsarana Ramatoa Fanirisoa Erinaivo ity raha teo moa dia ny hoe tsy maintsy trongisina ny mpanao ratsy ary tsy misy ho avela ho tsy maty manota izany eto. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika hilaza kely ny mikasika ny trangana lozam-pifamoivoizana iray no namoyiny ainy tamin'ny ilay lozam-pifamoivoizana izay nitranga teny Tanamary ny andro ny 10 Novambra 2024. Miisa 4 ireo naratra nandalo tao amin'ny sampana vonjy aina ihosy ary ny 3 nandalo fandidiana. Ny omalotolakandro no namangy sy nitondra solondranom-boankazo ho an'ireo tsy salama ny iraky ny solombavambahoaka Razaka Andriamiraho Barthelemy. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.